Akoatran'ny fanomanana amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paska ho anivon'ny fiangonana Kimangisa teto Madagasikara, izay tariny Révérend Renald John Andriamanampina ny satroborona ahafantarany maro azy dia nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny toetra rahapirenena ity farany. Tena zavatra imasonay amin'izao herinandro maso zao dia mivavaka isakariva zahay, ary ny eto amin'ny toby masina moa dia tsy miasa ny alakamisy, ny zoma ary hiatrika ny alahady ny Paska. Ilazana aminareo zany fa ny Paska dia irahanay mankalaza amin'ny maha fiangonana kristianina anay. Na izany aza dia miavaka zay atao hoe fiangonana Kimangista. Fa maro représentant légal ny tenako eto Madagasikara, ny fiangonana ny filazany azy EJCSK, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé Simon Kibangu. Zahay rehetra chef légaux ny fiangonana maneran-tany misy ny Kimangista dia tokony ho tany kamba any Congo ny tenako, satria misy zay fiaonam-be ny représentant légaux rehetra. Nefa moa ny toetra rahapirenena irahany manana dia tompona ndraiky tokoa tena amin'izay zavatra misy eto. Amiko dia matahotra satria toa miroso any amin'ny fitadiavan'ny frantsay sy zao rehetra pomba hitarozahany zao raha izao ho any amin'ny ady antranontsika. Tiako hamarena amin'izany dia zao vao nahita aho vaovao androany fa hoe misy manodidina any Andry Nirina Rajoelina fa tokony hirotsaka indray izy, ary zany filatsahany zany aza efa ndazany ampabe maso retany renanitra fa tsy hilatsaka izy, kanefa dia misy reo nahita tombotsoa amin'izay efa nipetraka teto tamin'ny 4 taona nitondrany ka manosika azy amin'izany. Mino aho fa ny Andry Nirina Rajoelina dia mba hanana fahindrena tsy hiditra amin'izany lalana kizo zay efa mampahantra vahoaka zany.